fifaliana mandrakariva revana malala no miona toy izao miainy tenin'Andriamanitra vazontsika fifaliana andreny ahafantarantsika sitrapon'Andriamanitra kanefa koa sakafom-panahintsika amin'itian'io ity. Ao aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary mifampiarezana avy amin'ny fanamasina. Amen. Talata 20 Jolay 2022 ibanjenantsika ireo hevitra manao hoe olom-boanjo ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Mirafy raha-baovao an Jehova, mirao an Jehova ary tany rehetra, mirao an Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro ho famonjena mahafaly, ambarao ny mijetilisa amin'ny voninahiny ary ny fehina rehetra amin'ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika iderainy indrindra sady mahatahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny ferirena dia tsy nitsinona fa Jehova nanao ny lanitra, fa mihera-paratana ny voninahitra ny natreny ezo fahatsara-tarehy ny ao amin'ny fitoerany masina. Amen.
ivavaka isika. Ry tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra miantso ny mpanomponao ianao, komendrika ody araina, ary tsy misy manakana anao izany no ny serinao sy ny asanao. Misaotra anao izay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka manavoanay ianao no ny antsonao. Midera sy mankalaza no voninahitra narinao masina izay tompo noho izany. Tompo, matsiaro izay fa diso, koa mifona aminao, mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Fa namaso midira ety anatinay raha isiany sy andra miafatra tsara avy amofonain'izay kely zana, fa miantso anay ianao. Mitenena tompo fa voninkenanao izay, aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ny ofinainao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny epistely nosoratan'i Paoly ny Romanina. Romanina toko voalohany, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsangana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy maha-apôstôly anay, ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jetilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay miantso anao. Mofinaina ny vakiana tamintsika teo Romanina toko voalohany dia voaloka hatramin'ny 7. Taratasy soratan'i Paoly fitarihana ny ilazany ny tenany amin'ny maha olomboantso azy. Ary hitantsika eto, koa ny olomboantson'Andriamanitra dia izao mpanompon'i Jesosy Kristy. Izany, ny olomboantson'Andriamanitra dia mpanompon'i Jesosy Kristy. I Paoly apôstôly eto ry havana no manambara momba azy amin'izao mofinaina izao. Ambarany voalohany fa mpanompo Jesosy Kristy izy. Ny mpanompo eto dia midika hoe andevo. Tena ampiasaina koa izany amin'ny testamenta taloha, ny antsoina Mosesy, ny antsoina Davida, ary ny mpaminany. Dia tahaka izany koa isika mpanompon'Andriamanitra izay nantsoina. Manekeo andevon Jesosy Kristy satria mpanompo ianao. Ary io no antsoin'ny kristianina eo anatrehan'i Kristy. Izany avy. Ny olomboantson'Andriamanitra dia izao nantsoina ho apôstôly. Izany koa ny ambaran'i Paoly eto. Ny hoe apôstôly dia ilazana ilay mpitondra hafatra, olona misolo tenan'i Jesosy eo amin'ny fanaparehana amin'ny filazantsara, anarana entindreo izay novidian'i Jesosy Kristy sy nomeny famezam-pahasoavana isolo tena azy izany. I Paoly dia mirehare fa apôstôly satria nifanena tamin'ilay nitsangana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy. Tsy Paoly ihany no nantsoin'ny tompo, fa ianao koa. Meteza ho iraka hitondra ny teniny amin'izay andrahana anao. Aoka ho marina ao aminao fa iraka novidiana ianao ary meny fahefana toa an'i Paoly koa. Ny olomboantson'Andriamanitra dia izao natokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra. Natokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra. Natsoin'i Jesosy Kristy hanambarany afatry ny fiovao mahafaly sy hampianatra momba ny famonjen'i Kristy any amin'ny jetilisa izy. Novidiana izy ary nifantoka tamin'izany mandrakariva. Toy izany koa isika olomboantso amin'i Jesosy Kristy ry havana. Meteza ho mpanompony, maneke azy amin'izay atao, mijoroa ho iry nitondra ny vaovao mahafaly satria natokana ho an'izany isika mpanompony. Mahereza ry havana, raisa ny ten'Andriamanitra any, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitra, misaotra mofinaina nomenao anay izay milaza fa ny olomboantson'Andriamanitra dia mpanompon'i Jesosy Kristy, ka nantsoina ho apôstôly ary dia natokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra. Vavaka aminao izay nitasianao, miasa nomenao anay ivelomanay. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny fahavononana hiatrika ny synody lehibe atao amin'ny Fort-Dauphin 7 Aogositra izao. Tompo, vavaka aminao izay ho andreo marary mila mivavakay. Atsoro ny tananao anindrony rofo sy ny aretina rehetra, toa ny asa fitsaboana. Atanjaro ho azo manjo ampire mareo sikula sy ireo sahirana. Tsonjovo ireo ny ampigatrany. Mitahihany amin'ny azakazaka ataonay ka ampairezanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasana, ta io ny fianarana, fitaizana ataonay.
tompo vonjeo ny firenenay ena votsy izay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay sy vavahanay no angatana izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony an'io izy arina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay miheroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha finoana riavina ny izodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka miantsika fampirona mandrakizay sy fanaisanana tsara ny fahasoavana no ampionana ny fonareo anie sy ampasery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina.